Manasana izao anaraka ireo vaovao tapatapany. Na dia efa mitodika any amin'ny fampiasana teknôlôjia aza ny Madagasikara, mbola ampiasaina ireo karazana jia amin'ny fandefasana taratasy isan-karazany ao amin'ny paositra malagasy. Anton'izany mbola amoahana sy nanatotana adia vaovao. Marina manokana amin'izay ny mpanoratra Georges Andriamanantena Narado izay nanana ny lanjany teto amin'ny firenena eo amin'ny tontolon'ny literatiora. Io ihany koa ireo karazana sokatra tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Nisy ny lanonana famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo karazana adia vaovao notarian'ny ministry ny fifandraisan-davitra sy ny fampivarana arak'ady mirindra. Marina fa mety hoe misy ny mieritreritra fa zany adia zany natembra hoe mety vitsy ny mampiasa azy fa tsy na dia eo ara ny teknôlôjia vaovao, eo na eto arak'ady mirindra, eo ny fampiasana ny outil numérique kanefa kosa hitanay eto amin'ny ministera sy ny paositra malagasy fa dia mbola be dia be ny fampiasana an'izany adia zany ary raha nitsitsiny tokoa zany ao anatin'ny fitazomana ny tantaran'ny Madagasikara, fitazomana ny ireo olo-mangatsika ireo no nanaovana an'izao adia ho an'ny raha toy izao. Fa betsaka ny olona mampiasa an'izany satria misy ny taratasy mpanjakana ilaina foana, misy ny fandefasana taratasy avy any ivelany, misy ihany koa ny taratasy ho an'ny fantatsika fa eto Madagasikara mbola vitsivitsy ihany ny olona mampiasa an'izany eto arak'ady mirindra zany hoe mandefa courrier électronique zany mbola be dia be ny mandefa taratasy miaraka amin'ny adia.